Ivav testere. Sotanao Andriamanitra, raha mbola melo fotoana izao ka afaka tonga Israely. Sotranao fa manavao anay isan'andro ianao, ary izany indrindra no ilanao ny fiangonana. Mba hanananay izany, andraisanay izany fanavaozana isan'andro izany. Satria eo amin'ny fiangonanao no antenenanao aminay, ary eo amin'ny fiangonanao no amorinao anay ka loranao indrindra ny famelan-keloka sy famorao-po, mba hahatonga anay ho isan'ny zanako tokoa, hahatonga anay ho isan'ny ianao tokoa, ka tsy misy na inona asaraka anay ho fitiavanao raha voary ao amin'ny tranonao izay Andriamanitra. Santaka ihany ny fiangonana ety amin'ny fa ilay fiangona masinao aminao izay iongonan'ny olona rehetra, ka ianao Andriamanitra no tempoly itoeranay, ianao Andriamanitra no tempoly manarina sy mitahiry anay. Misaotra n'izany mpitiavanao ka nekianao handray anay sy mitahiry anay mbaty fahasoavanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko angatahana izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika amin'ity alahady ity dia arak'izay nosoratra ao filazantsara araka ny marika ny faharoa. Marika faharoa ny ambin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny roapolo. Marika faharoa ny ambin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny roapolo. Izao ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra Jaona sy ny fariseo ny fahatianina tamin'izany. Dia misy ka nanao tamin'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatra Jaona sy ny mpianatra ny fariseo no fahatianina, fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Ary Jesosy niteny taminy hoe mahay mifady vady ka avy mipapakatra raha mbola ao aminy ihany mipapakatra, tsy mahay mifady izy. Fa ao miaro izay anarana mipapakatra ihany ao aminy ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsisy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba, raha izany ny vaovao izay natapina dia arokotra ny tota ka dia hitatranotretra. Tsy misy olona manisy divay vaovao anaty sy miditra tota, raha izany ny divay vaovao dia hahatritra sy miditra tota ka samy verifona ny divay sy ny sy miditra. Fa divay vaovao no anaty sy miditra vaovao. Ary nandeha maro Jesosy, ary ny mpianany nanoditra samy maro teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe ino naona ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata, fa izy taminy tsy mbola nivakinareo hoe va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha rehetra ny anoanany mba manaraka azy. Fa niditra tara-pisorona be izy ka mihinana ny fariseo izay mahadisy raha misy komana izany efa tsy misorona ihany, ary mileny-pio izay nanaraka azy. Ary izy taminy ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ka dia tompo ny sabata aza ny zanako. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehefiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadalana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny teksta ajarantsika androanitsika havana dia zavatra roa na telo samy hafa no nakamba ny mpanoratra ny filazantsara ny marika. Ny anankiray resaka faktuel tsotra izao dia tsy hafa fa ny amin'ny fifadikan. Ny faharoa dia karazana teksta metaforika satria famoara teny natao
ny amin'ny lamba-tota sy ny vaovao sy ny hoditra tota sy ny hoditra vaovao sy ny divay vaovao dia hita fa raha jerena fotsiny ohatro dia toa tsy hita ny ifandraisan'ny resaka, toa tsy hita inona ny tena tiana ambara amin'izany. Kanefa kosa raha jerena akaiky dia hita tokoa ny fomba fa hay misy zavatra tian'Andriamanitra aseho amin'ny alalan'izany. Ao dia misy zavatra anankiroa, ny anankiray n'olona anankiroa, dia ny iray azo lazana hoe confrérie ary ny anankiray Jesosy. Matetika ny confrérie dia hidy manana loko manokana ho azy izy ireny, ka ny mambo ao aminy ihany na ny tsy hoe inisie no afaka miditra ao. Ny mpianatra izao ny fariseo dia karazana confrérie anankiray izay mihidy. Jesosy kosa dia maneho ny fisokafana, maneho fa misokatra ho an'ny olona rehetra. Ny resaka mampifamaly amin'ireto gropy anankiroa reto dia ny fifadikanana. Mpianatra jaona, mpianatra ny fariseo mifadikanana. Len Jesosy fetara tsy mahay mifadikanana. Tonga ny anankiray, fa ahoana ka Jesosy no tsy mba mifadikanana ny mpianatra? Tomba mitombo sy milaza n'Andriamanitra nareo kanefa tsy mba mifadikanana. Maninona tsy mba manao tahaka ny fariseo, ny mpianatra ny fariseo sy ny mpianatra tsao. Kanefa moa mahazatra ny fariseo ny manitatra. Ary indraindray isika kristianina fariseo dans l'âme manitatra tsika. Manitatra tsika. Inona ny mitranga? Raha jerena dia anankiray ihany ny amin'ny fifadikanana teo amin'ny Jiosy, ara-tsoratra masina dia arak'izay misoratra ao amin'ny Levitikos 20:25 dia io ilay andro amin'ny ataony hoe andro fanavotana na ny Yom Kippur. Io no misy fifadikanana teo amin'ny Jiosy, io no voalaza. Rehefa tonga ny fariseo mitary ny azy ka mifadikany indroa isan-kerinandro izy, Andriamanitra tsy nampanao azy izany, fa izy no mahay manitatra. Ary haintsika kristiana satria inona no mahatonga azy an'izany? Satria heveriny izany no mahamarina azy eo anatrehana. Ahoana isika kristiana tratratra ka mijaly hoe ny olona tratratsika, ka mijaly hoe ny olona tratratsika rehefa mahita tratratsika. Azy manao an'izao fady tsy fady ho iny tsy azo atao iny, masaka mihitsy ny olona tratratsika rehetra. Satria ilay fifadikanana izay endiky ny fametretena eo anatrehan'Andriamanitra lasa natao fomba ireharehana. Za Andriamanitra ilay fariseo atao amin'ny tempoly mifadikanana manao an'izao a, tsy tahaka ilay zanahy anankiray omba mitonga eto amin'ny tempoly io a. Ilay natao endiky ny fametretena lasa endriky. Io no manahirana. Raha mijery isika fa amintsika kristianina tsy latsaky izany, rehefa tonga ilaitsiny eo ao gay spirituel isika. Izay
zay tsy mboatra zany zay zanaky ny fifoazana zay manao anitsy zay nanao an'ity tsy ohatran'ireny ianay lasa confrérie isika ny afaratsika mihidy fa tsy misokatra mihidy tanteraka anika zay tonga ohatr' zany ny kristiana tsy miaraka am'izany noho ny amintsika ny tenenana ratsy ny filazantsara fa ilaina be fifadikanina ny fifadikanina dia tsy hafa fa mitovy amin'ny hoe miona amin'izay miona izay ianao dia eo am-piandrasana eo am-piandrasana zavatra ho mpaminao hanarany anoanana fiandrasana miandro sakafo ianao miandro zavatra havelona sy hampandehanao anao rehefa anao ny tsy afametsika fanao zay dinao ka miandro zay havelona hampihetsika anao ka zay no hevitry ny fifadikana ko tamin'andro na zay nampanaon'Andriamanitra eo am-piandrasana lay famonjena eo am-piandrasana lay fanavotana dia mifady ihany ary no mahatonga Jesosy miteny eto am'izay ny hoe mahay mifady vary hava mpapakatra raha mbola ho aminy ihany ny mpapakatra zany hoe raha efa tonga lay nandrasana nahoana mbola mifady hamina eo Jesosy dia tianokatra ny sainy retolony retolo zay manamaso nefa jamba manatsotona nefa tsy mandre ka itenenany hoe efa eto efa tonga lay nandrasana ary ko fantanin'izao ianao ve lay nandrasana sa mbola misy hafandrasana eo Jesosy jereo ny fifaliana fahatsangana amin'any diovina ny boka apanatina ny marenina ny malahelo tohina ny filazantsara efa tonga fety ho anareo zany fifaliana ho anareo zany ka raha mbola eo ny mpapakatra tsy mahay mifady miantso olona hifaly eo aminy ary Jesosy miantso ny olona hiravoravo eo anatrehany izy ary amin'izany firavoravoana zay amin'endrika fiarahana sakafo zany dia ao indrindra ilay fifampizarana ao ny fifampizarana endriky ny sakafo ny fampakaram-bady ka omenanao zay tsara sy mendrika indrindra hifampizarana ka tsy misy ambony sy ambany tsy misy samihafa zay tafiditra ao fa olona mendrika hiara-hinana amin'izany daholo io ny antsoiny Jesosy atsika io ny tadiavany asy entsony ianao ka hitenenany hoe avia avia hiara mifaly amiko avia ray ny fifaliana zay rehetiko anareo avia hiara manao fety amiko fa eto tonga famonjena ho anareo ny hafa kosa tea merina anao ho any tsisy ka eo indrindra mila zany Jesosy ny mpanoarana hoe aza verina ho any tsisy ny oloko Jesosy miantso anao ary io lamba rovotra anao iny lamba totanao iny vomeko lamba vaovao ianao tsy afaka hifangaro amin'iny lamba totanao iny lamba vaovao avia fa avelao any ny sy mioditra anao tranay iny fa avia zavatra vaovao nomeko anao Andriamanitra zay tianao zavatra vaovao antsika zany hoe Andriamanitra zay manasa atsika ho amin'ny fiaingana vaovao indray ho amin'ny fiainana vaovao indray izany
no antsony Jesosy ka itenenany hoe tsia tsy azo atao mifangaro ny lamba tota sy ny vaovao ary tsy azo atao anaty sy miditra tonta ny ray. Miantso atsika izy hamela ny orinany zay rehetra tranainy manavesatra sy manajamba mampahory fa mitaona atsika kosa izy ka miantso atsika ny avela ho any tamavesatra ao, avela ho any io andry nanajamba teo amin'ny masonao io na isombokazo eo amin'ny masonao io fa tsy mamela nao ahita ny tena izy tsy mamela tena marina izany fa miantso anao kosa avy araka amiko dia ahita fitsarana ianao, avy araka amiko fa misy toerana ho anao ato amiko ka ahita fiainana manasa atsika ho amin'ny tena fahafahana zanak'Andriamanitra rain'ny Kristy Andriamanitra amin'izany ka mitaona atsika hanatona azy. Fa dia tena fety izany koa ary ve fa fiainana kristianina fety lava tahaka izany ve Jesosy nandalo ho avy niandro alalàna mpapakatra hiala ho aminy ka amin'izany ary zany izy vao hifady. Alaina tao aminy mpapakatra ka amin'izany ary zany izy. Eky dia toa mandray roa zany tenin'i Jesosy zany ka ny fanalana ny mpapakatra tao aminy tahaka izay lazany tamin'ny mpianatra hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony ianao ary vetivety foana iray dia ahita ifaly sy raha vavy zao tontolo zao mpianaramosa itomany nefa niala elo nareo koa fifa nalaina Jesosy tamin'ny mpianatra nalaina tokoa mpianatra kanefa rehefa tonga lay vita lay vetivety ka niseho tamin'ny mpianatra dia hoy Jesosy endro izaho momba nareo manaka aponga fatapianatra fifaliana manak'izay ao koa lay nalaina tao amin'ny mpapakatra satria tsy milainy nalaina tao amin'ny mpapakatra sy satria natoso ny votanana ho andreny kosa dia tomany manak'izay satria fahaverezana manak'izay miandro zay tsy ao Kristy fahaverezana manak'izay no miandro izay tsy manana amin'ny Kristy. Ianao kristiana drain'ireo mafy ny fahazarotena izany tsy midika tsy manana ilay fifaliana velona ao anaty izany tsy midika fa tsy manana fiainana amin'izany indrindra no mampiariary azy ny fiainanao dia fiainana tsy resiny zao tontolo zao fa fiainana misy fifaliana satarinao aty ary iainanao manak'izay rehefa tonga ao amin'ny tena fahatamperana izany ilazany Jesosy tsy mahay mifady raha mbola ao ny mpapakatra tsy minona tsy miberika fa hitsangana ka indrindra hanary zay rehetra mahavery sy andraiky kosa lay fifaliana lay vaovao maraka zay mien Jesosy. Izany dia midika indrindra ho an'ny fiangonana arak'izay marika anankiray alalàna ny maha-protestantatsika dia hoe ny fiangonana tsy maintsy manao réforme isanandro. Io dia anankiray sarobidia protestantatsika mitovy amin'ny hoe ny soratra masiny ireriany ny fahasoavany ireriany finoany ireriany io anankiray zay lazay Lutera amin'ny hoe
Ecclesia sempre reformada. Zany hoe fiangonana dia tsy maintsy manao reforma isan'andro mba ho vaovao manan-kariva fa tsy hitotoky ny zavatra tonta izay mahafaty sy mahabery ianao. Vaovao manan-kariva. Indro avoziko ny zavatra rehetra amin'i Jesosy. Vaovao nomeny ianao. Fa ianao izay mipikitra amin'ny tanoa, ianao izay mipikitra amin'ny zavatra robotra. Mandany fotoanan'Andriamanitra. Manary fotoana, manary fananana. Satria nanorovainy ianao azy very fotsiny. N'Andriamanitra anao tsara indrindra. Meny ianao ny mety indrindra. Kanefa dia very fotsiny. Rehefa tsy manay tsara ny fanapaozan'i Kristy ianao. Voninahitra ny an'Andriamanitra resy zanaka ny fanahy masina. Dia azo tranon-taloha indrindra kasy Andriamanitra izay mpamana. Raisiny firay. Fahasoavan'i Jesosy Kristy fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mpimandraka izay